Tantarako mada. Fatodrano Satana. Nosoratany Ony Idealy. Tantarako mada. Ireo hanome ainany tantara, anjary liva, Limek, Ony Miajanirina, Tahina Nantenaina, ary Bruno Rakotomalala. Tovirazana mamonjy no nandray feo. Ony Miajanirina no nanao totosa. Dia ahoana ki? Maman, fa aviezako ty ianao. Avy nitady izay mahasoa retsy fa ahoana? Nitady anga papa? Efa nomenomenona be mihitsy izy hoe nakaiza hono ianao. Zany Nga koa nareo tsy mba miera rehefa hivoky. nga kosa moa dia voatery era foany. Ararotinao mihitsy mantsy papa no izy malemy io maman. Fa rarotoko ahoana koa zanga ki gadraka ho gejaina lavato foana. Zany moa no mahavady karana anao ko. Fa taiza aloha maman no miaingo fatratra ery Sambola. Io aiza amin'ity taona efa mandrosokory retsy findriko zany. Avy eny Tovotany kiza io Antovy tany? Ye, Naninona tany? nisy tany nijereko izay ihany. Tsara zana raha toerana. Sady efa misy trano aky fa azo atsaraina tovila. Fa hatraminao vinandray hono madamo Katiny tia mipetraka any ambanivohitra ka. Ka hitandry ihany fefa melehibe ny tenako. Oay, tena i papa tiry Karenina. Lozako aloha ndry fa mila izy. Mendalana ary mamanko. Andry, fa andeha ho aiza sahady koa ty maman? Fandrety nga polisy ka. Aizako izay aleko dia mila fantarina avokoa. Sa kosa mpiambina. Mampalahelo papa ary maman avelanao rery foana. Efa nera taminy kia. Ary na tsy miera aza dia efa mahazo alalana satria fotoana fanaovako volo zao. Any amin'ny madamo Mirana ihany ve sa efa nifindra ihany koa? Izy ihany ka. Zay roavavy ngeky efa ela ny mpinamany. Mifampihinana ny mata sy ny masaka. Dia mandeha any foana zany no mahataraiky hariva be any maman isaky ny sabotsy io. Ye, Maninona koa moa nefa raha tsy mandaingy? fa tokony andaingana ve zany ozy kaly Madame Mirana nge maman vao nifanena tamiko omaly maraina dia nanontany aho hoe aiza hono maman andrininy tsy hita foany. Tena tratra marina ny laingabe ako. Sady ianao ary hono efa 3 herinandro izay ny tsy nandalondalo tany amin'ny ntsony. Aleo ranga elana fa hibora keto ny nafenina. Ilozako aloha ndry fa miandry izy izay. Mety ny sangy tamindry izy. Matotra be ary izy ko. Maman andraso aloha Asa ihany izy marina. Raha aloha andeha andro dia atory fa reratreraka kosa ny vatako izany ka. Nampanampy ray aza mantsy tsy misy tavela fa roany mamono daholy. Itoda mpamily sisa ny mba tafaty zanona. Oay, tena atoandro be marina vao afaka tany amin'ny banky. Lozako ny nafitsiko mamanko. Mpangarota tapitrisa be zao ny vola mpapatao amin'ny kontiny. Raha fantany angamo zao dia asa fotsiny mba manao akinangako ngery maman zany. Dia inona ary zany nampiasany an'ilay vola? Ohatra fa inona koa no mahazo anareo ry madama? Lalana malalaka be io. Loza marina fa tsy nandeha tamin'ny intsy ny motoako dia tafalatsaka tao anaty fotaka. Feno lobaka ilay tovolahy. Tena tsy rariny kosa izao ry madama. Fa madamanao ahoana koa Raha soroko mihitsy ty kasika ty.
Mbola mademoiselle tompoko fa tsy madama velively. Mazava? Azafady fa zavy moa nalaly. Oay e, atsara taren'olona re zao. Maranidranitra ohatran'ny karana kely izy zany. Ay ve misy tovovavy manja be ohatran'izao eto Manjakandriana e. Izay koa moa vao amam-bolana ny tonga teto fa dia tany Antananarivo tany foana. Maty saravina. Ary mba ianao andehanako fa maharikoriko ka. Ty zako ohatry ny atala. Variana be teto mandinika azy. Tena manja lesy ridelany ty tovovavy ty ka. Laniko 100 mihitsy ny amin'ny rehetrarehetra. Fa ny indro kely fotsiny dia ty toetra manambanimbany be tsy maninona rangaza ny fahazovana ny toetra ratsy Fa le rangaha ty ve marenina sa tsy malala teny gasy e? Mela ho andehanako fa zasakananao ny lalako. Ao aky mba miolaharana fahako mifandray amindria. Tsy gaga akory Karen ka hanome laharany findayany an'izao body sy adala rehetra izao. Veloma ianao. Andray. Pidi, efa tonga dada? Nody aloha ary sy andro any Fa misy inona? misy zavatra ho jereko izay any amin'ny tranompaty rehefa avy misakafo. Ary fa maninona kosa ety toa feno fotaka be ny lobaka se. Etraketrako ny olona e. Nisy tovovavy mitondra moto scooter izay dia nipitika taty amiko le rahampotaka. Izy koa moa variana be. Tratra ny samy variana zany nareoko. Izy moa variana ny jereny se kosa sondrina nandinika anazy. Aiza koa fa izy mihitsy maty arika e. Manana olana angamba izy iny fa kizintina be mihitsy. Fa izy eto Manjakandriana aloha zany e. Tsy haiko aloha ny ray aman-dreniny fa Karaina hono ny anarany. Karaina? Ohatrany tsy fantatro koa aloha zany e. Rariny be ka. Tsika koa nge vao afriana ny tonga teto fa tany arivo foana e. Fa hono Ahoana ry se? ohatrany maheno aho teo hoe ho any amin'ny tranompaty. Tsy azoko fa misy inona. Loza ry se na fitsikry zalahy tato ato Fa ahoana? Efa olona 3 sady zay maty. Fa matina ninona ry dada? Tsy fantatra mihitsy fa mbola tao fizahana ny razany e. Araka ny vaovao nambaran'ny brigadier tamiko dia fatin'olona roa ny tamin'ny mpakakitay teny avaran-tanàna. Lehilahy sy vehivavy le izy. Tsy fantatra na mpivady na mpianadahy fa any mahita anazy e. Teny anaty ala ve? Teny hono e. Lozako aloha se fa sotaraiky eo ty any ny diako. Mbola tedavina mantsy ny avany maty. Mahita ny rariny ary. Mandrosoa dia mipetrapetrahinao madama. Misaotra tompoko. Manahoana ianao andriamanto commissaire? Salama tsara ka, misaotra anao. Ianao moa madama ka ty vadiny monsieur Karim mety ampidinom-balahy? Eny tompoko. Tonga soa ianao. Azoko fantarina ve tompoko ny antony antsoinareo aho ety amin'ny birao sa? Za mainka madama. Dia volaka lava ny kilalao mbola ho ela. Somary lavalava ihany mantsy ny resaka ifanaovantsika eto. Ka aza atao ela fa maika Tsy anao velivelo mibaika anao amin'ny asanay madama. Azafady nge brigadier, mba raiso tsoratra avokoa izay valiteny ty madama ty. Efa mandray anao. Tsara be. Momba ninona re? Aza hitako ka mahakasika ny fahafatesany ry ny tondrony re. Variana be ianao madama. Anombokary ny famitorana. Miangavy anao mba hamaly ampahatsorana tsy misy lainga. Miaino anao tompoko. Ono ny asa atao aminao marina vera ndre tefy solo sy iaingo ny rina manana izay antsoina hoe tefy sy manana. Ie, fa ahoana? Efa renao moa fanody mandra nge izy mivady. Ahoana tsara? Zany e. Avy nijerin-drazana izay omaly dia fantatra fa maty nisy namony izy mivady. Amin'izay dia tamin'ny fomba feno abibiana. Fa ahoana commissaire? Ngatsy loza e. Ny sorindro tsy mahatahotody ny fony dia rehefa maty nefa tsy nohaniny akory. Andray? Tena misy mpangalatra taovandray zany zao ka mila mailoko. Io ange tsy maintsy sotratra foana e. Tsy fantany angako amin'ny sera fetrarivo. Mirehareava aloha ianao zao fa anjaranao indray ny manaraka. Mihevitra mantsy mpamon'olona fa tany tsy misy fanjakany ty Ka zay ihany ve no ilanao anko commissaire fa ohatran'ny efa mivoana nge izany resantsika izany e.
Anisan'ny daholo zany madama. Miala tsiny indrindra aloha madama ka ty fa tsy lavitra anao ny ahako a. Andray? Fa nahoana kosa? Anao angabo zany madama e? Ie, tena ny zanako ty miantso ty. Azafady vetivety a? Ndoza tsy izy. Miala tsiny indrindra re komisera fa voatery tsy maintsy andeha. Fa misy inona madama? Tafiditra hopitaly hono ny vadiko e. Tena marina ve zany? Fa tokony ho vazivazy re ozy izy ianao. Fa naninona nefa e? Tsy nanazava koa le zanako fa tonga avy aty amin'ny hopitaly ozy izy fa manao crise be indray papa. Efa fanao ny angano ohatran'izany. Rehefa misy zavatra mampalahelo azy dia mihetsika io aretiny io. Ay, omendalana ary ianao e. Tsy mbola lalama nefa ty raharaha ty antso anao indray zahay rehefa salama ny vadinao. Dia mirary fahasalamany e. Misaotra tompoko. Mandra-piona daholo io. Eny ary tompoko dia misaotra namaly ny antso. Ohatrany tsy miala amin'ny madama iny ny ahako a. Ny ava maty manizingizina mafy fa tany amin'ny madama ka ty foana izy mivadiny ny asa nandritry ny 2 taona angarangidina. Tsy ho maintsy ho fantatro ny mariny e. Fa nanina ki papa zany ry Karenina? Io maman mihetsika indray nge ny aretiny. Fa nisy inona ki a? Loza ngery maman e. Fa ahoana? Tonga tany an-trano madame Mirana. Nanina tany aki? Nitady anao e. Fa tady avy natao inona hono za? Manahirana ihany ny laza sy tia kanefa voatery afa tsy efa manoatra. Aza hitako ka nanondrana indray iny Mirana iny. Te ho faty angaha. Tantarako mady. Lasoky fa dodina mafy a. Ka hitany maman nitady anao madame Mirana fa hoe misy vola no ny aty aminao. Iny nga efa ho adala. Taiza koa ny nanana ny vola? Tsy haiko aloha fa izay no lazainy. Toa hoe vola 2 tapitrisa be izao ny ndraminao taminy. Ndre kiaty eo. Dia vitany madame Mirana ve? Iny aloha dia tsy maintsy anaty lisitra. Efa nilazaiko fa tsy azo ambara amin'izy mianaka nefa dia mbola nilazainy ihany. Tena mahavita ianao maman ka. Fa dia nataonao inona daholo ingizany vola izany nefa ne papa manome volanao foana e. Mandainga ki Mirana. Za kosa aloha tsy teno iny indramiko ny fidianana omby iny. Tamin'ny voalohany mantsy dia omby ny sorom-pandraisana. Fa mandainga ahoana nefa izy. Efa ela nge hono io vola io ny ndraminao ozy izy e. Rehefa nitaky azy matetika hono izy dia tsy nandalindali tany amin'ny tsony ianao efa ho 3 herinandro izay. Na indry na tsy dia tsy marina izany. Izy aza anao nanako dia ataoko hoe anananao izy dia izy indray izany izao no naka ny vola papa tao amin'ny compte-ny tany amin'ny banky. Tsy mahateny ianao a. Tena tezitra mafy aminao nge hoa papa ry maman e. Raha voataitra io dia isa foketo raha mahita anao. Ary kiala koa zany mba mianatra ny midikiditra amin'ny kilaoty tsy atonina. Maninona raha ny fianarana natao tsara ataovy izay afaka bakanao. Hoay, mivoaramena be ny masony maman marina. Fa maman ve ty e. Toa mikendrokendrona tamboka teo kontara ihany. Maman andao aloha ivoaka fa intaminy ny dokotera izahan'ny papa. Sady efa mikofokofoka koa papa zany. Saka ratsy marina. So ihany. Ianao koa nge sombonaiko manandraka andran-dozy. Dia ahoana ary zay? Ay tonga dada. Fa maninona ny hariva be vao tonga e. Neveriko fahatory any mihitsy. Se komba mahatsikaiky. Maro ny zaniko. Atory any avy dia tsy teny e. Sady aiza koa ny atorinao amin'ny birao ao e. Vazivazy zany fa nanahoana aloha momba n'le raharaha iny e. Tena tsy mahakomiserana ary sety indray mitoraka ty a. Fa ahoana ry dada? Ka alfahantsy be le aiaiko aty toniketrika an'ireny von'olony ireny. Fa nga moa tsy hoe efa tratra raha velo mita sy ny namany. Efa nigadrany tsy hafa mihitsy ireny ka. Fa misy dahalo ambony latabatra eto e. Zany a. Dia iza ry dada? Le madame ka ty vadin'le karana lahy iny se a. Aiza ve ka niasa tao amin'ny foany ireo no maty am-pierinasa araka ny nambarany fianakaviany maty. Dia sarotony be io madame io ary misy zavatra hafahafa hitan'izy roa ireo hono. Dia zavatra hafahafa inona kosa zany?
sany teny hony izy mivady fa so atody miady amambady ka ifiteran'ny rambony eo. Zary se mino fa mpangalatra ataovin-dramatoa iny a. Tsy azoko mihitsy zany ry dada fa hazavao tsara aloha. To hoe voaroka hony izy mivady fa nafantatra ny tsy ambaratelony e. Teny andalana ody angahony zareo no niantso telefônina ny tany ambanivohitra. Ny andro ny ava mifatsy tonga izy ireo de zao. De inona hony le tsy ambaratelony zany? Hoentin'ireo ilevina ry se zany a. Tsy navelan'le tsy mataotody mihitsy raha tsy maty ny olona nalala ny asa ratsiny. Raha zany ange zany ny izy de tsy ho hita mihitsy ny mariny e. Aiza ry se nisy marina telony tany zany a. Mananjina nge ny ainy e. Eny e, fa hono a? Fa maninona zany raha zahana tsara fa mety misy diatana nge am'ireo razan'ireo raha izy tokoa na vandozy e. Efa antalam-pizana mihitsy ny dokotera sy brigade fa raha pitso maraina mandray ny valiny e. So mahatsy mba herika lalana ny mariny zany. Sady efa nainga raha pitso tolakandro koa ny fiara hitondra ny razana. Ay. Zay aloha ry maman fa andeha hivoaka kely za. Fa ho aizy indri. Anao devoirana amin'ny mpiara-mianatra aminay ako. Ay. Mety raha riva mihitsy aho vao tonga fa ano ny sakafo. Mpiara-mianatra? Sao kosa de... Mpiara-mianatra rehefa mamankoa. Ka la hony sa vavy. Vehivavy rehefa mamankoa zany. Ay. Any amin'ny kala nomena nge zany e. Ay ve. Yes. Indriko moa tsy miteniko. Tsy manino indrina de atory ihany azy. Ay, zany ve? Misaotra maman a. Ary maman zany koa nge ohatry ny voky. Zaky edy foana fa raha riva vao mety etsena kely a. Raha riva indray ve vao etsena? Amin'iny misy zavatra moramorako. Zany ve alan'ny volanao fa aza mampiresaka koa ry maman fa tsy. Fa ilozako aloha maman fa mbola andeha tongotra koa za io. Fa hoana? Simba ngany moto andry? Vako ny kodiarany de mbola nampanamboariko etsy amin'ny Monsieur Célestin. Ka manina raha mandeha fiary. Resao doda natitra anao. Nga maman andeha amin'ny arivo io tsy hitondra fiary. Mba andeha tongotra kely aloha fa reraky ny fiary. De aleko ry maman mandeha tongotra koa. Tsy lavitra koa ngeny misy andro nomena e. Milamba be kosa zara voaray amin'ity asy ty a. Raha ny fahenoko an'le feon'le PDG aloha de olona tsotra sy azo ifandraisana tsara e. Zay koa moa mbola tsy niona fa ny sekretera ny nandray ny fangatahana asa nataoko. Efa ela tokoa izay nandefasako azy zay fa zao vao mba mivaly. Oay, fa iza koa ty tovovavy lava volo be mandeha ao lohako ty. Ohatra mipikapika n'olona tsy vaovao amiko zany a. Ndaso hoe andraso aloha hoe ajanony ty fiary ty. Salama mademoiselle. Oay, to. Salama. Mba miavy ty tovovavy ty ka. Tena karainy ty e. Izy mihitsy io na de manao solomaso mainty aza. Inona koa ary ny andinitiny an'ity tovolahy ty a. Tsy mipy mihitsy ny maso mijery anahy. Ary ohatry ny fahitako zany nge izy ty e. Taiza re. Ay, le voany fotakiny ty. Oay, variana be teto a. Fa hoaiza kindry? Ao miakara de ho ateriko e. Ndao? Aterinao? Eno a? Oko zao fa hitako ny lalany. Misy mesage tonga ty. To mesage ny nomena. Sinao zany lazainy. De tsy maintsy hiaraka amin'ity olona ty zany. Ay, za sisa hono ny andrasana fa efa tonga daholo ny mpiray vondrona amiko. Sa koa moa varindresaka tamin'ny maman. Ok miakara fa taro io ngendry e. Aleo ranga hiakatra. Andraso aloha fa voaiko ty. Zay, ao miakara ndre. Mingavy mafy mihitsy ty izy fa aleo hiditra ka. Ary to tsy miresaka mihitsy ndry zany. Sa menatra? Variana be a. Sa mbola menatra an'le tamin-dray andro iny. Fa nisy inona moa tamin'izany? Mody adala ve karaina sa tena tsy matadidy e. Fa taiza koa ny nahalalanao ny anarako. Hitandry,
Tamin'ile neonantsika voalohany iny akia. Za tamin'izay ny hosom-potaka be. Azafady rehefa tsy faniniko a. Menatra anao a. Inona moa tokony hamenatra andre? Tsara fa natamiko ianao na dia ireny aza ny nataoko anao. Mifona re Ramose a. Za nga momba mitana lahelo amin'ny karainy. Hoay, saika tianiko marina. Dilanina kiny anarako a. Atsoa fotsiny hoe Dilanina fa ohatrany hoe antitra be le Ramose. Falo mahafantatra anao. Dilanina no. Ahoanaki? Ho raisiko namana ianao manomboka izao. Zany? Za nge tsy miavin'izany fa tsy avela amin'ny papa mifandray amin'ny tovolahy gasy raha mbola velona eo izy. Sao do nivadika fifandraisana hafa. Teratany karana mantsy papa ka tiany raha mitovy aminy no andefy mandroko. Efa zanaka Monsieur Karim ndrity. Hainao nga papa? Tsy fantatro ka. Resahany dadamiko matetika fotsiny zany. Indrindra fa madamo Katireninao. Zany? Fa maninona hono mama? Lasa mivavako marina. Efe ka zanaka zany madama mapeka ny dady zany zany ty tovovavy kanto dia kanto ty. Tena tsy naposiko. Dilanina, eo alolo eo zany mitana. Fa hono a? Angaty ny fianaranareo? Ka andeha araka anao devoir za sy ny gropoko dia aty amin'le namako no atao. Eo aloha eo ry Dilanina. Ok ary. Eo, misaotra betsaka. Tsy misy saorana kia. Karaina, azafady ange mahaverena kely. Fa mbola misy inona koa e. Misy zavatra adiniko ve? Dia inona? Adindrinona no miana lehilaharana. Sa mbola matahotra amin'ny papa? Ianao koa. Omeo anary ny telefonanao dia soratako ao e. Dia mandefasa mesazy foana alohan'ny antso a. Mahakamo be zany fa raha manao Facebook ndry dia omeo any anarandry e. Mety zany. Jereo ary no hoe Karen Skim. Ok, rasoara aloha. Io ka. Io tsara be ohatra anao ihany. Misaotra betsaka. Salama komisera. Salama madame Kati. Fa inona foana ty fiantsoana lavity ringa komisera? Ohatry, angamo tsy efa niteny taminao madame Kati fa mbola iantso anao a. Na dia izany azy, efa matetika loatra. Ka matetika toraka izany koa ny tsanga hitako. Vao maly hariva tokony tamin'ny enora teo eo zao nisy faty hitako. Dia inona moa ny idirako amin'izany? Isaky ny misy maty zany dia izany mpamoan'olona. Sahako ny manizingizina aminao raha matoty fa ianao ny olomeloka. Vidinao lafo izao fanendrikendrehanao azy ao komisera. Misy pirofo sy vavolombelona ingeny namonoanao any madame Mirana e. Madame Mirana? Aza mody adaly ianao madama. Tsy misy takon'izay tsy ho hita na miafina izay tsy hiseho. Noho izany devotery izay tananao. Nahoana mihitsy moa? Eto indray dia tsy misy azonao tazomina izany. Omeo aloha ny pirofo raha tsy izany dia ho toriko ianao fa manendrikendrika olona tsy meloka. Avy dia tsoro madama mba tsy hasarotra ny raharaha. Taiza moa ianao maly hariva. Tokony tamin'ny 5 ora teo eo. Ahoana koa ary izany fanontanianao izany? Tsy tokony ho any an-tranonay ve izahay? Aza mandainga fa nisy vavolombelona nanatro maso angianao e. Ka maninona ny tsy entineto izany vavolombelona sandoko izany ahitantsika azy? Miandry kely e. Aza mainka fa ho avy any amin'ny fitsarana tokoa izy. Saingy mbola miala nenina aminao izay mba hamora kokoa ny sazonao. Ento izay ho entinao fa tsy misy mikoso maso aminao velivelona ety e. Rehefa tsy meloka dia milamina ny saiko. Malahelo amin'laza aminao madama fa voatery tazonao aty izay mandra-pahitana ny olomeloka. Eto indray dia tsy misy anaovana raha matahory izany ka. Ka inona nefa ny nalehanao tao amin'ny madame Mirana maly hariva e? Tsy nivoaka taony ianao raha tsy afaka fiafakadiny ary tsy nisy olona tsony taorinanao. Niandry amin'ny madame Mirana niditsena toy ny fanaony le vavolombelona nanatro masy fa tsy nivoaka izy. Farany dia niditra tao io olona io akory ny atarany fa faty ny vatanany tao. Tsy za zany fa ngamba olona mitovy. Ilozako nareo fa mandrebireby fotsiny. Mandidy anao madama tsy voaka eo raha vao mandinga any varavarana eo anao dia namanao fonja. Io brigadia mba tazomy vehivavy io Oay, nalemy ohatran'ny any amin'ny brigadia mamy. Tsy vao azony akory madame Kati. Nazako azy zany ohatran'ny rano araraka fa ahoana e? Ngasy tsy mbola matory foana ka.
efa misivy sasany alina nge zao hoe. Mbola misy zavatra taoko izay ry dada. Voaray tamin'le asa ihany nge za e. Aha. Sady tsotra be ny lehibe anay. Arabaina ary se zany a. Za koa moa zao vao tonga e. Nikaroka ny marina tsy mora. Fa ngatsy mbola nahita mangirana foana dady. Vao mainka aza tako nako. Nga, fa ahoana? Tsy haiko ry se fa tao manana hery hafahafa zany le madame Katia. Fa hery hafahafa ahoana kory dada. Ohatry ny mahaliana izy zany a. Tantarao hoe. Rehefa no ady adiko izy a, dia nanizingizina fa tsy olomeloka. Aiza koa ry dada nisy olona itsotra marina aminao zany raha tsy hoe efa iova nga. Aza tapahansi aloha ny teniko e. Azafady ary. Dia tapaka ny hevitra fa azoniko izy aloha mandra-pahitana ny tena navandoza. Loza fa tsy naray tena ohatra ny olona torany ireny izay explika demany. Tsy azoko. Ino ny saingy efa ho tantaraiko anse. Mihaino anao ary a. Dia zay ry se a. Efa miha-manahira ny ty raharaha ty. Ary maninona mora entina eny amin'ny fitsarana le vavolombelona e. Tena tsy mety izy e. Mahamono ny aina ka tsy say izy. Raha matoa mampalahelo kely mpivaribandro tsy ampitany coiffure mirana nge zany e. Fantatro io raha matoa io fa somary efa lehibebe ihany izy. Ay. Fa inona koa nefa nidirany tao madame mirana e. Naninona raha avy dia nody. Ao ny seza sy ny latabatra fivarotany no apetranyko. Raha be zany a. Ary efa hita ve ny dia tanana na zavatra hafa ampiamaritana ny pirofo. Apitsondray fa niditra lalindalina ao ny fizahanako. Tsy karitry ny dokotera fa ohatra ny dia tanana hafahafa no hita tamin-drazana. Dia tanana hafahafa ahoana kory dada? Toa hoe dia tanan-biby. Biby hoe? Ie. Dia biby inona? Iany ny sefa zany? Ie. Ohatra ny fiona zavatra hafahafa. Tena tafiditra jiolary sy ato anaty tamboato zany a. Aiza moa le baziko teo? Tsy eto. Jiolary very dada dia isy feom-biby hafahafa ohatran'izany a. Ary ho aiza nareo zany e? Ivoaka ny ve? Aza makany dada. Inona ry se ny maha-polisy anara ilavilefina? Dia tandremo ihany ary fa mahery tsy modo eny ange tsy ela velona e. Sady iza malala raha valifatin'le madame Katy zany. Dia ho izy tokoa ve? Sa iza malala ho a. Tena fetsy ry zalahy. Fa vatolahy azo an'izany koa ny ety. Naninona raha mafy tsy nandositra fa niandro teo. Amin'izay dia nalika tsy naninona azy ny soparana. Mampalahelo ary sary dada. Mivilana mihitsy ny lohany. Ny tena loza ry se dia tia kaikitra teo amin'ny tendany a. Za miny fa biby tokoa ny trokany rany. Dia inona nefa hono ny biby anaikitra alika e. Indrindra fa alika malala baiko no irony fananam-bazary ony. Biby lehibe dia lehibe aloha ny fahafantarako an'ilay kaikitra e. Angamba biby olona. Biby olona? Andre, ary andeha hivoaka angamba mao miomakomaloko izany. Arivariva any angamba kifa mbola nao zavatra kely aloha za. Fa ho aiza no hariva vao hivoaka nefa e. Misy lamba hojereko aky eny an-tsena. Ny hariva vao moramora ny vidiny. Aza dia mampimehoro mamao fa na ny lamba rehetra eny an-tsena aza ve tsy ho azony volanao a. Gaga mihitsy ange ny mpiara-mianatra aminay fa hoe deba be hono tsika e. Teneno ry zareo hoe mianara tsara hono hoe dia tafita ohatran'ny mamanko. Ka raha mba zany moa ka ninona? Fa inona indray ka? Nga moa mamao nianatra tsara ka. Toko ty kilasy faefatra teny amin'ny ambaratonga faharoa mamao ny ala nianatra fa hoe nodimandry bebe ny taizanao. Nga moa ki voatery ho ny fianarana ny malasa lavitra. Ka zay indrindra mahoraka be eto an-tanàna fa manao sorona hono mamao dia zany no mahatonga anao manan-karena. Tsika hono mantsy ny tena misy atao eto. Honon'olona ki zany a. Papa ny nanaka tao dia nivoatra koa ny fiainako raha vao nivady zay. Ahotokodiny mamao ny resaka. Everiny fa tsy karotra angamba ny endriny ova be io. Mbola ho fantatro ny marina mamao fa aza manahy. Manomboka ny ho ny fanaraha-maso ataoko. Tena efa reraka zany marina. Voatery nandeha tongotra satria efa tsy mahasoto tsony dota.
Raha mbola taonao any aho izy dia ambarako amin'ny musikariny ianao. Enjany tika dia hiala nefa indrisy fa tsy afaka mandrakizay. Raha vao mitedika miala avy dia fahafatesana ny tambony. Ty eto ilay vatolampy be matahotra sahady azy zany. Io na ilay biby lava be misy vanjiny iray. Efa nentinao ve les zoana akolamena miaraka mahazany mifona fa tsy mahatondra kola. antony Tsy mitondra fiara dia tsy afaka mitondra kola fa le toka nentiko. ararao andra Indro ary tompoko. voaray mahatateraka amin'ny zany manasotana faharoa mialohan'ny sorinaina. Efa maromaro ihany ange izay nataoko sorona izay. adiny tena angafa ady amin'ny fikambanantsika no maneho hevitra. Noho izany efa fantatro fa sorotana faharoa dia senao sady atao sorona fa azonao ve Mampatahotra be ny feony. Efa io biby lava indray ilay aloka mainty be teo. Zany misy tambony daholo raha fa tsy hoe mandeha ho azy tadidy koa zay sainao satria ianao mpifatotra aza mieritreritra miala rehefa misotro elabe zany fa zao mazazao miresaka fanaovatsika misotro aloha ty kazao ary any maraina be am'ray sasany de mila rano tena kanovaty sakafo ko am'zany Vatiko tiako ange iny sady veriko foana fa tsy nasotierana fanjakazonao mifona re tompoko mba mangataka olo-kafa re raha mety. Tsy metika anao enao satsy anao e za mahita irana foana fa ianao ijenjany amin'ny bezahato fanako nanenenako vonona re ahy e. Matitenako raha tanteraka soronio dia mitombo ny herin'ny ty afaka mandavo fa raha tsy vita dia zao entiko manaraka anaty vavitokana Are mifona fa vitako io e. zany mianaka teanao rianina angamora ty voninahitra isan'ora tsy famarinana ny tambony dia ny fahafatesana nanjavo nisy marina dia inona re no ataoko e. Tsy maintsy mody zany manenjika ny orany mena io so dia ny vatany karenina ny vataniko aho. Tsia oay efa mihoatra 10 minitra no misasak'alina mitara zany satria lavitra be ny lalana ty tongotra avy aty ary inona koa ty tamin'ny manaloka mainty be ty indray lefa naratsy manova ho biby iny misafotafota rano nify maneno ohatra ny alika ty miazakazaka tao sovaly.
papako misera nagaga dia tsy nisy jola tafiditra akory na hoe entana foana. Mahagaga dia mbola nihidy be ny efitrano ry zareo tamin'ny zananatitra sakafon'ny papa. Ary reninao taiza? Tazako avy amin'ny varavara-pitaratra fa nisona be teo amin'ny tapito eo izy. Nivokona kely. Papa kosa ny tsy rara tany anjoro-trano. Lozy Efa nandondona mafy avy tamin'ny mamana boana. Raha vonivony-trano dia nikoropaka namantsy amin'ny papa za. Mama kosa ny anahana fotsiny teo. Dia afaka 3 minitra angamba vao fantatro fa maty dada dia izay avy nanatona ny mama ny tsapy tany aminy. Toy izany ty tantaranao? tsy dia nisy nareko misera fa iny izay miantso anao telefona iny. Avy alao aloha nazavy zato madama kely zato fa misy zavatra tiany ambara mihitsy. Karaina tompoko ny anarako. Karaina? Ty angamba le lolazainy ty lanina ka. Ay ve ka zanaka ty vehivavy tsy mifatotrovan'ny ty izy mahafatifaty kely ny zanaka io? Aza miteny tsony rehefa manetsika ny alaheloko ka. Ahoana misoa aty? Zao ny atao aminay. Tsotsotra tsy mitovy any aminareo. Mahafinaritra be ary atiako. Zany ve? Tiako be ilay zaridaina. Sady feno voninkazo manitra maro loko. Ny enay ny mpikarakara an'ireo fa avelony. Zany? Fangana ininareo efa maty. Azafady raha be fanontaniana. Tsy maninona ka. Vao haingana izy amin'ny maty. Azafady na mofoda mandry dia lanina. Tsy maninona kiva fomba mpiainana izany. Ao aloha mandrosoa fa aza mihafahafa inona ary ty. Ka aleo ngamba eto an-jaridaina eto ihany fa maninona tsy androso? Vao samba ny tonga aty aminay ve kindry dia tsy hiditra ao an-trano akory rehefa tonga any koa nge za dia anao ohatran'izao e. Ka hitady any dadanareo nge ny tena antondiako e. Nasaina katy an-trano a. Efa nafarana ihany zany fa adinika kely fotsiny ka. Andrasa eo nisy fa mirava aloha androany. Dia miandry azy aho zany koa. Fa aleo eto an-jaridaina eto ihany ny andrasako azy fa sao dia mahasari-piserana amin'ireo mpanampinareo reo koa. Zay mety amindry ihany dia mety amiko e. Fandraso vetivety ary aloha irahako aka zavatra hosotrotsika eto ravo. Mendalana. Way. Misera sahady ty tonga ty nefa sa mbola tehiresaka be amin'ity lanina. Rehefa avy mandevina amin'ny papa mantsony ny amalina ny fitiavany. Dia ahoana? Manahoana Karen? Efa ela angandriny ny andrana tato. Ka vao teo any tonga. Ndao ary mandrosoa trano Ay tonga sady dada. Ahoana koa ary se zany. Za ngefa niteny tamin'se. Dia ahoana zany nefa zay roa mbola hiresaka? Manaraka ary senareo miresaka fa zava-dehibe kina ny fiainam-bahoaka mihitsy ny ilako anazy Dia manaraka keony zany Dia ahoana madama kely Karen? Sao fotsiny. Na ray antso dia tonga. Tsara zany. Tonga maly moa nareo? Ie. Ka nanahoana ny tany? Ny lamina ve? Ie. Vita soma tsara ny fandevenana. Papa mantsy efa nizaka ny zoam-pirenena malagasy. Fa hono fantatry ny reninao ve hoe nakety an-trano ianao? Tsy fantany ka nilazaiko azy hoe ho any amin'ny namako aza. Le namako raha teo koa nge efa nilazaiko fa ho aty aminao anda mandrarana fatesan'ny papa dia niteneniko izy eo aza miteniteny. Mety be zany. Anomboka miresaka amin'izay ary tsika sao dia mitady anao izy Ka inona hono ny tena tianao ho fantatra fa afaka valiko arak'izay zava-pantatro Ny momba ny reninao mihitsy no manetidika ny saiko ka ilako fanazavany Hono mpivady efa ela ve ireo ray aman-dreninao? Eny tompoko. Toa hoe mbola vao 13 taona montsy mamao ny ona tamin'ny papa raha 17 taona kosa ty farany. Nifankatia be ve ry zareo sa?
Raha nitsapako hatramin'izay aloha dia diso tia amin'ny maman loatra papa maman moa tsy dia naneho fitiavana be azy. Efa ela zany rainao ny nalemy. Tsy dia ela ka voaingana ihany. Nanomboka tamin'izay maman lasa niova be. Inona kiny zavatra tsy karitry indry niova? Lasa tsy dia tamana trano fa dia mandeha foana ary tsy vidy koa ireo fihetsin'ny niova. Maneho fankahalana kolaka azy. Ay, araka ny eritreritry indry inona kiny antony mety voahan'ny trano? Fanontaniana sarotra valiana izany komisera. Hatramin'izao ary mbola manontany tena. Eo indrindry tsika izao. Rendry angamba amin'ny fahafatesana ny sesisesy tato ato izay Ko daholo ireny komisera. Ny tena voamarika dia saika olona kaiky amin'ny madama ka tereninao avokoa izy ireo. Fantatro daholo ireo olona maty ireo komisera. Ae, Le maty voalohany ireny izao mpiasa tao aminay. Raha tsy fitondrana azy mivady tokoa maman aloha Ny farany dia ndroany fa hoe nanao fahadisoana hono nefa dia olona sady nazoto ny asa tsara mihitsy angery zareo ireny. Zany ve? Nanarakaraka anazy madama mirana mpanao volony tsy dia fantatra mazava ny antony namonoan'olona azy. Alatsiny aminao aho komisera fa tsy afaka lazaiko anao aloha ny olana rapolan'izy teo amin'ny maman sy madama mirana. Marina rehetra hono mantsy tsy mba filaza. Tovariana be ka renina. Misy zavatra fantatra momba an'izany anga? Ahoana ozy komisera teo? Anao angam' izany? Ana marina. Andrasa aloha jereko fa mety maman izay. Ie, tena izy tokoa ty. Oui, allô? Ie, sady kosa ve? Ay, maman koa tsy matoky olona. Efa hoe aty amindronomena ho azy ako. Tapaka. Fa manina ny tapahany? Tezitra be izy fa nitady atany amindronomena hony. Marina hoe dia any zany izy zao? Anony izy. Dia inona ny ataoko ringa komisera? Tenenao azy fotsiny hoe nisy dina lehanao tampoka dia Izy ve anaika an'izany? Maman nge olona sarotiny be. Indrindra moa fa za tena mahasarotiny azy mafy mihitsy. mahaiza fotsiny miresaka kia. Ndao ary zany ndry mandeha dia amin'ny manaraka indray miresaka na izany aza mba mangataka amin'ny fiaraha-miasa amindry izay mpitandro filaminana. Efa ny laharana azonanay dia ampandreneso avy hatrany raha sendra misy kitranga manahirana. Eny ary tompoko. Mandra-piona tompoko. Mandra-piona dia misaotra betsaka nanaiky ny fiantsoana taty aminay Tsy lany akory le ranom-boankazo indry. Angatsy ny onona resy karenina. Ny ao natao mba vady mihitsy zay fa mbola maika be ho nisiko. Fa tena tsara tarery se ny zazavavy iny Raha tsy zany ve zary dada ho taraiky aminy tena tiako izy iny ka. Rovina mba angatahantsika any amindreny any iny. Mandiny tsara aloha fa tsy fantatra mazava nge ny fiaviany sy ny mombamomba azy Fotopitoro tsara. Efa niresaka izay ry dada mety isy karana izy iny. Tsy izany mihitsy ry se ny olana. Fa mba tokony ho fantatra marina zay tena ataony ty reniny ty. Iza ny mahalala raha izy tokoa no ambadika ireny fahafatesana mahatsiraviny ireny. Fa ahoana tokoa aloha henoko tamin'ny Docteur Simon ngefa hoe tsy olombelona hono namono an'ireo olona vao maty tato ato ireo Ay mo fantatry Docteur Simon? Mpiara-mianatra tamiko teny amin'ny ambaratonga ambony izy. Fa inona ondry seny namono an'ireny? Tsy mbola nolazainy anahy mantsy zany fa asa tamin'ny brigade mamy. Bibolona hono misy dia navangy maranitra be hono teo amin'ny tendan'ireo maty rehetra ny zandry zareo. Tena marina ve zany? Ie. Ary ohatra ny diso indray zany ny ahako tamin'iny madama iny ka. Ty vo tena rara. Aiza indray no ahitana an'izany biby olona zany? Na dia tanana tamin'ireny faty ireny aza nge tsy tanan'olombelona Tena enjana tokoa aloha zany ka. Indry, fa ivoaka angama moa zany? Ie, iaraka amiko ngandry. Sady nareo tsy mianatra Tsy mianatra izay. Fa ndeha ho aiza ho maman Andeha hijery an'ilay trano eny Atovo tany kiza.
Za koa andeha araka amin'ny maman zany. Ka mandehana ary miomana aloha e. Ok. Fa hono a? Ahoana ke? Hitondra antsika ve Doda sa maman hitondra ny tomobila androany? Reraka ke zaho fa Doda no hitondra. Inona fotsiny nakako azy hiasa raha ohatra ka hoe anao patron be. Ilozako aloha ary maman fa efa te ahita an'izany toeran'izany koa zaho. Ndao ary haingakangana. Manomboka eto ny fanaraha-maso ataoko. Tsy maintsy hitako ny masona. Falifaly ery ty zanako nefa tsy fantany fa anakaiky ny aiziny izay mianaka raha tafafindrany. Aza manasombonaiko fa enao indray no isolo amin'ny maman raha toa tsy etsony maman. Maman eny maman ve zavatra henoko teo? Hoay, fa manina koto maman totsony teo fa mifitirika mila ivoaka ny masony sady oatra ny mena be. Sa ve ny masoko no mandro roa? Maman, ngatsy andeha indray e. Zay izy vao tonga saina. Fa nisy inona ary teto? Dia tsy henony koa ve zany le feom-biby nitrena teo? Inona ary zany mahazo azy zany? Ohatra ny te higoka raha be zany aloha irahako kialy ty sao sanatria tara loatra ka ho izy indray no sakafo atoka. Maman, ianao raha nga mahasosotra. Ngaho tsy andeha indray tsika e. Mandehana indray miomana ary fa zaho aloha hividy fanafody vetivety atsy ivelany azy fa ohatra ny marary tampoka aky ny lohako. Ay, mandehana ary. Aleo arahako mora avy ato ariny maman fa ohatra ny hafahafa be zany angeny fetsiny teo e. Androany amatarako ny marina rehetra fenona ao anahitra izay maman. Tantarako mara. Aro aiza ry izy zany. Totsy mivoaka akory. Fa toa ny azakazaka tsy andrefatrano. Anao inona any? Aleo afainganina ny ty fa misy zavatra tsy mazavazava mihitsy ka. Inona koa no andehanany maman any amin'ny tranona koa? Hafahafa. Efa mijanona eo anoloany tranona koa tokoa. Aleo eto ambadika ty bariky ty no hitazanana an'izay ataony. Inona koa ty ataony maman? Fa taony sy tomony avy tao anaty fisokoka ala volondavenona dia ndrekako io totsondromony amin'ny hoany lavabe ny tendan'ilay akoho dia mahatsiravina troany eo amin'ny tendany rany. Tsy mahajery tsony aho fa aleoko mandeka. Sao dia ho tratreto ka oloza olona efa lindra io. Tsy ampoziko mihitsy ry maman hoe hoay, ary nakaizy maman teo taona anjavona. Kay nilatsaka tao anatin'ilay lavaka kely ty fiara ty. Tsy mivoaka ny fiara akory ty tompony fa lozan'ny telefonina fotsiny. Ary ohatry ny olona fantatro ange izy zany. Le komisera Maivandoha be iny indray ty. Fa ninona ty ambany vohitra koa hony. Aleo aloha natonany iny dia ho hita eo e. Eny sea tonga avy aty ho ase. Eto miaraka amin'ny se toko mekanisien dia alainy se aty za e. Ie, simba ho ako. Sady latsaka tao amin'le lavaka fa kilavadavaka be le lalana aty. Angamba koa avy ny orana maly. Fotaka foana. Zay ry se fa miandry anse zany le moto anse ny entana fa aza misahirana. Ok. Fa nahiniko tsy nitapahana mihitsy ny antsonao komisera. Madame Katy. Izy indrindra. Finina moa ty manakandalany ty e. Amin'izay dia mitsivalana be mihitsy ery. Sa efa anareo koa ny lalana? Inona ary ty avy be ty e. Ny arahaba aza ve mbola tsy vita dia manao ahoana aloha ianao e? Salama ao matoa hitanao eto e. Ary akifao ny fiaranao andehananay fa maika izay.
so dia mba afaka miaraka aminareo koa fa simba mantsy ty fiary ty. Ataoko adaly ianao ka ho tezitra. Tsy misy olon-dratsy hiantry izany raha ngatya. Zany moa izy io. Eny are, misy isaina n'izany. Rasy fa ho avy eo ry zalam-panamboatra dia malalaka ny lalana, sady efa tena maika be nareo zany a. Hijery tany izay sao dia heverinao fa hanao sorona eny amin'ny vatolampy indray e. Anga efa renao koa ny momba n'izany. Lasa marina ny vavako. Ary fa manina koa ary za tato ato ny petsopetsona milaza tsy anontaniana foana e. Aloha elany tika so dia ho raisy-potsiny eto. Indri, fandeha aiza indri? Andeha ka rivodrivotra kely fa manebotra be ato anaty tômôbila ato mamoa. Nga ny ady indray nareo sy doda. Ny famaly kely fotsiny izay. Fa inona loatra hono ny anton'ny famalianareo? Ela be ve hono za? Raha mba zany moa ka ninona e. Ohatry? Zavatra fa mihitsy angamba fa tsy nolazainy tamiko. Ny teny farany fotsiny dia hoe hiala hono izy fa tsy mazoto hiasa tsony. Ahoana tsara? Zany e. Tsy tamba tamazona koa izy e. Olona be dehibe mitady asa io. Ndao any anaty fiara dia any miresaka e. Fa ahoana nga io tômôbila io? Miandrom-panamboatra hono hibata azy avy eo. Ary ohatran'ny olona fantatro angely mpamily azy io e. Komisery io. Izy indrindra ka. Nga moa tsy manaradia amin'izay lalana lehako e. Efa ho lasa dala. Aie, aza miraraha an'izany ndray rehefa tsy ianao ny olomeloka e. Za mihiny fa biby olona na vita an'ireny. Atoandro izy mety olon-tsotra fa rehefa alina dia mivadika biby. Inona koa ary izany teneniny Karen izany? Mahafantatra zavatra ty fa mody tsy mahalala. Dia sanatriva nambaran'ilay gaigilay io ny mariny. Ahita io avy eo. Miala tsiny ry doda fa voatery andefana ho any amin'ny mandrakizay a. Ny matiano ny mantsy ny tsy miteny. Fa andeha hoaiza hono ankidodiny. Efa amin'ny 4 izao mbola mijanonjanona foana. Marina tsotrahatra alina tinga itsika e. Inona nefa ny atahoran'ny maman e. Biby olona ve? Kiala ratsy ty. Taiza koa nisy biby olona teto Manjakandriana fa za mihaino tsao a. Izany izao no malazako. Mahafantajavatra raha angaty a. Aleo enjehako ary le dody iny dia ho vonoako tsy misy atakandro. Ary andeha hoaiza koa maman? Ohatran'ny poritra mafika izy a. Andraso vetivety eo aloha a. Aingana ary maman fa ohatran'ny matahotra izany ka. Mangina be ilay lalana sady tsy misy mpandalo mihitsy. Vetivety ahy e. Sady iza koa moa no hihinana anao io e. Ianao fa iza indray. Tena ratsy vitana mihitsy ananana nino reniko ka. Aleo arahako fa hafahafa be ny fihetsiny tamin'ny tota teo. Tena ho tratralina tiry se tsikitika. Farikarenina nga moa tsy mbola ho aloha kely tsika eo fotsiny. Raha tsy nandeha mafy. Hoe, ajanao inga moa tao anse. Fa misina ry dada. Ohatrany misy zavatra hafahafa io olo io. Alika ve sa... Ay, zany e. Nefa alika ve dia ho be vatana toy ny soavaly ohatran'izao. Dada ay zany. Oay, io akavian-dalana io kay. Toa ny biby ngeza be nge zany ry dada. Ajanony mihitsy ny moto so hoeniny eo ka. Eny ary. Aleo ny kazan-davitra ihany aloha so io zany biby olona zany. Le izy koa moa miondrika ao foana dia tsy hita ny tarehanko. Ory se tia. Ohatran'ny olona nge io hoan'io e. Oay. Gokaraha eo amin'ny tendan'le biby. Biby olona io ry dada fa mailo a. Tsy ampotry ninona kory nge dia tonga ty io e. Io androany. Aiza moa le basiko teo. Ty eto. Ary sorodilanina. Afaingany ny fandehantsika. Somary moramora kokoa rehefa mifanintsina eo itifirako azy. Karaha sanatria misaoty izy dia ahoana ry dada? Aza manasy efa kilalao ako ty basy ty e. Lasa ary zao a. Oay, raha vao nahen'ny feo an'le moto nge izy ry dada dia nitodika ty e. Taizany aratsy na biby sarakay. Ohatrany hoe taray ambalala zany. To dia ty firy fa alefako moramora ty dada. Inona ny ty? Mihevitra ny tsy ho tratra mantsy lahy.
Misy tovovavy tany manatona ty ry dada. Oay, karaina io. Karaina iny ry dada. Aza makaty driva biby be io. Dilan, to biby be. Inona an'le fanetsi be ny tany ty? Oay, vonysandriny ry dada. Iny fa niazakazaka ao any anaty kirihatra any. Aleo arahako any iny. Aza makantso ry dada fa mivereny ianao aingana mivereny ianao. Koratsy adala izy ko. Fa nandalovako nge taty fa tsy misy lalana avy ao ambadika io kirihatra io fa antsana be. Ary ho aiza ho akareniny e. Andeha hitady amin'ny maman za e. Nakaty ny lalany fa hoe misy mahatery azy ony. So dia mba tokony arahana any koa ry dada. Tsy mino aka. Tena mitovy amin'ny ayako angambany ihany koa misera. Tena biby olona tokoa ve ny mamako e. Fa to variana be daholo anareo e. Andao arahany biby iny fa so dia faty any madamo Katy. Aleo se ty olona ty aloha nijerena sao dia mbola azo votana. Eny tokoa. To hidoda. Hidoda soferanay ty. Mailo reto fa ninjay tamin'izay le izy a. Maman? Ndre fa maninona koa zary ngako amin'ny sera no nambaranao amin'ny basy a. Tena madamo Katy tokoa ve ty? Ka ho iza indray? Tena tsy mahazava amiko a. Tsy nifanena taminao ve le biby hafahafa teo? Efa manonofo koa reto marina. Tsy manonofo zany zay fa tena hitany masonay mihitsy ry maman lasany izy teo. Ifindran'ny redirediny komisera io koa ndriry ka renina fandao andeha. Dia ahoana io dodo io? Toy doda tokoa. Fa naninona izy? Mody adala ve sa tsy tadidiny e. Vehivavy fangoloka be tsara velatsy. Fa no magaga dia to tsy misy ratra kory amin'ny sandry tanany. Hafa mbola hifankahiditsika raha matoa. Tena tsy mahita tory aho zany mieritreritra ny zava-nisy. Maty doda. Ohatry ny fatina koa eny amoron-dalana ny fatiny. Tsy dia onja ny avany naka ny razana teto. Raha izao no mitoto tsy ho tamana totsony aka. Nandianay ho any amin'izany trano izany aza tsy tanteraka satria nanjombona ny andro fa lasa ilay mpiasana hafatra-po. Maman, ary maninona mora andeha hojereko any amin'ny efitrano ny maman amatarako ny porofondreny zavatra ny tantarainy dodo ireny e. Tena mety izay ka. Mila mailo ihany ririka renina. Aleo tsokolovoka eto amin'ity varavaram-pitaratra ity. Ndre, to tsy ato. Fa lasaiza. Mety manao dosy angamba fa ohatra ny misy milalao rano atsy amin'ny dosy ny maman izany. Aleo jereko an'indray. Somary jekojeky ihany sao dia hanimba zavatra. Io kosa ny ka izy fa mandro ka. Dia izao ve vao mandro? Ndre? Fa hinona koa retsy amin'ny sisiny retsy? Toa misy labosy tokana lehibe io dia biby lava be. Misy antsy maranitra be koa io ambony akalana kely io. Toa ny maman hidiny io. Eno fa mamafa vatana izy dia mihosotra menaka. Oay, toa manantona an'ilay biby lava. Lozinina rety e. Miala mavitrika. Mahafinaritra ny fiasanao ary efa no zavatra vinao zany dia tonga amdingana farany sika. Manakatra. Miolakolana amin'ny vatany maman ilay biby dia miteny ohatran'ny olona sainga mampatahotra be ny feoany. Nary izany lazainy. Azao ary mila sorona tsara indrindra sika. Ity sorona ity araka ny lazaiko zamo fidiasy. Efa ny anina dia anatotosa. Tsara be. Ny tsy fanataterana davana boaty dia fotoana ray ivelena ao anandray. Mihaino anao atompoko. Meo anao sonakao. Ahoana tsara? Vavy tokako ange iny.
Lanitro fa vitan-dratsina neny mamana nanao fanekena tamin'ny losivera. Atao sorona faranao ny za. Dia sahanao vera maman. Tena maherisetra loatra kosa nareo e. Tsy vitako marina ny amon'ny zanako e. Iny any angeny mba hay. Tsy anaiky zany ianao. Tsy anaiky ahy e. Tsy vitako. Maman, toa ny ova lava vangy be dia mena maso ihany koa. Loza marina vareny maman ny teniko teny totika izy. Aleo andositra fa tamy izy. Io ve ho tompony tena ntsony. Efa biby olona tanteraka. Fonjeo e! Fonjeo! Voatiry iso tamboara tsy zany dia laniny ny biby. Aleo sakanako ty tomobilina ty fa tena ho tratra eto. Ino fa tany ny biby bebe eo. Fa iza koa ary ty vehivavy mikopakopa tany ty sady manaka anay. Sao nefa efa misivora alina. Aleo hijanona rangafa matoy izy todina mafy dia mila vonjy. Oy, raha nisy kely dia voatonako. Soa ihany. Misaotra betsaka tompoko. Tsy sorana. Arina mbola mampirikerika anao any. Nenjehany biby olona za. Biby olona? Sao dia mbola manaraka antsika izany? Saringotra tamin'ny fiaranao izy teo fa rehefa nandeha mafy dia mipitika any. Azonao antoka tsara ve? Eno ha? Ary ohatran'ny feon'olona fantatra izany fa aloha rehetra ity jiro ity. Io ary fa mitombona ny eritseritra. Karaina, fa taiza ho aiza indrindra nisy biby olona nanentsika e. Tantara lava be izany tsy dia ilana fa ento any aminareo aloha za dia any tantaraiko a. Manahirana beky izany a. Raha ny aminay dada dia tsisy olana mihitsy fa ny amin'ny reninao mihitsy ny atahorako ange. Miangafy moa dia ilanina. Ho faty age za raha tsy raisinareo amin'ity alina ity e. Tsy misy aletsony amantsy. Tsy maninona ary fandao e. Resahany dada aveo dia any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny iny matory. Tena mankasitraka rea. Tena namana tokoa ianao. Nanao anakiny tamin'ny alina. Natory tsara ve? De tobongo maso be. Ngahity. Malahelo mafy amin'ny maman za io. Noho ny fitiava-karena sy ny fitiavam-boninahitra dia rafa le ankohonana kely tokony ho lasa lavitra. Atao ahoana kia? Samy amin'ny safidiny ny olona. Aza manafa-tsy hanary andry zahay e. Indriny no aranona ahitana ny marinako. Fa zao? Rehefa tonga mampandre anay ny amin'ny birao madame ka ty reninao dia mibiby andilanina. Avy dia mandeha any an-tranonareo nareo da. Rofy daholo izay fitaovana hitanareo fa ifandraisany amin'ny maizina dia dory. Tena mety tokoa izany. Salama kia. Salama tsara rea. Ianao manahoana? Salama tsara koa ka. Ty ahoana ry dada? Zao foana ry sea. Mitady hevitra isamborana ny madame iny. Le hevitra tady iny ny metiko. Toa dia mitady an-karainina foana izy raha tiany ny zanany. Dia rehefa amin'izay izy dia hidinany amponja. Ndeha ary zany tokoa ny atao e. Milohan'ny amatorany azy nefa dia tokony efa may avokoa ny firongony satanao amin'izareo. Lazao mialoha fotsiny izay rehefa tonga any izy e. Zany mihitsy. Sara aby izay komisera fa tena mila azy mafy a. Enjara tokoa aloha ty mahazo aty e. Ny hanina zarara misy telina. Ny famoretana ataon'ilay fatidrako amin'izany manginy fotsiny. Tsy maintsy ataoko sorona ho ny karenina raha mbola tiako ny ovelona. 5 andro sisa ny fehitrandro andrasako dia hiverina mantra kely a. 12 andro mantsy ny nomeny hitadiavako any karenina. Aiza re ianao sombonaiko. Mandrosoa fa tsy midy io e. Madame Kati, ela. Salama komisera. Vaovao anao?
lozangeringako amin'ny sera fa veriny zanako hoe tonga aminandrasako ty aleo avy de pipeniny ty laniny izy raha teo tsy miasa androany fa ao an-trano tokony andeha haingana izy roa kely mba hifandrindra amin'ny adiny any a komisera ho verangeo akarenyle efa herinandro androany zay efa tapitra natsoko daholo ny fianakaviana rehetra fa tsy anony laha ny aika kiza fa tsy hitako zany a na za koa azako dia ahoana inona zany ny atao ndao antaniana ry brigadier mamy sy ny ekipa ny somba dady tiry karainina vetivety a ahoana ry dady zany ve de aiza any amin'ny hopitaly ao fa olazay koa azy zay fa misy inona hony dia lanina mivadika biby ho ny renindri saingy tsy de mahita ny masony ka mora tamin'ry dada ny ambina azy voatery ny tifotra hony izy fa nasika be le biby ka voto eo amin'ny fehany avy aloha ry brigadier mamy nikarika an'le zavatra fa andaontsika ho any amin'ny hopitaly zao dia zao ka ndray maman ho faty sa ho velona afaro zareo dia ndao haingana ary ie maherezaka ikarainina sitrapotsika izany fa sitrapony manokana marina mihitsy aky izany a nanody ny rana latsany so ihany ary mba tsy maty izy fa lasa dala fotsiny otsapotsika izy dia anjara ny fitsarana ny manasazy azy saminy fa alefaka kokoa ny saziny eny misaotra an'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra okizay ka noho ny fiankinany dadanao tamin'Andriamanitra dia resy tanteraka le satana fatitra maman teo aloha raha fantany voavoadory koa moa le tandrokombo be voatetina raha iny avy dia maina naraka an'izany ny tranonay zarako iny mahihany fa arena maloto avy tamin'ny fanjakany maiziny somary nalahelo kely ihany ny fondrindra moa zany fa ireo zavatra sarobidy levon'ny afo tao na izany aza nefa tena zava-dehibe kokoa na afaka ny mamao tamin'iny fa na raha tsy nanova azy ho biby olona iny oe fa arena be teto ay mbola andeha hiakatra koa ange za io raika izy fa anatitra ny madamo ka tiany amin'ny toby togavasoko misera dia tena misaotra era-po era-tsaina tsy misy isaorana kia za aza ny tokony hisaotra ndrina nampianay be dehibe tsy nanafina marina hitandrisy ny tantarain'ny tompoko lahy tamindry oe saika diniko alohan'ny andehanako dia mba tia anytany hoe mpifaninina moa nareo reto mpifatotra mpitiavan'izay sa ahoana ry karaina dilanina koa mbola tsy misy an'izany kanto fampinamana fotsiny izay dia ahoana zany faly le fitiavako nylazaiko tamin'ny karaina iny aleo ny sary no hiteny sa ahoana ry dada karaina malalako Tantarakomana. Norenisnao teo? Fatidrany satana. Nosoratany Ony Idealy. Tantarakomana. Ireo nanomehany ny tantara Anjariliva Limek Ony Miajanirina Tahina Nantenaina ary Bruno Rakotomalala. Tovirazana mamonjy no nandray feo? Ony Miajanirina nanao totosa. Tantarakomana.